Deoteronomia toko 7. Ny amin'ny anjaran'ny mpisorona sy ny Levita. Ny Levita mpisorona dia ny firenen'i Levy rehetra, tsy mba hanana anjara na lova eo amin'ny Isiraely. Ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah sy ny anjaran'i Jehovah no fihinany, fa tsy hanan-dova eo amin'ny rahalahiny izy. Jehovah no lovany, arak'izay nolazainy tamin'ny. Ary izao no anjaran'ny mpisorona avy amin'ny olona, dia avy amin'izay mamono zavatra atao fanatitra, na omby, na ondry, na osy, dia omeno ho an'ny mpisorona ny sorony sy ny takolany roa ary ny vavoniny, ary ny voaloham-bokatry ny varinao koa, sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilonao, ary ny voalohan'ny volon'ondrinao no omenao azy. Fa izy sy ny taranany no nofidin'i Jehovah Andriamanitrao tamin'ny firenenao rehetra, hitsangana anao fanompoam-pivavahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jehovah. Ary raha misy Levita miala amin'ny tanànanao anankiray, izay ny fihinany amin'ny Isiraely rehetra, ka mandeha araka ny fanirian'ny fony ho any amin'ny tany izay hofidin'i Jehovah, ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, tahaka ny Levita rahalahiny rehetra izay mitsangana eo anatrehan'i Jehovah, dia anjara mitovy amin'ny an'ireo ihany no fihinany, na dia misy aza izay vidiny ny azony tamin'indrainy. Ny amin'ny mpaminany. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao ianao, dia aza mianatra anao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenen'ireo. Oka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masim-bava, na mpanadina amin'ny manao azo tsindrin-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany, ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah Andriamanitrao azy eo anoloanao. Oka ho tanteraka amin'i Jehovah Andriamanitrao ianao, fa ireo firenena izay efa horoahanao ireo dia miaino ny mpanandro sy ny mpanao fankatovana, fa ianao kosa tsy navelan'i Jehovah Andriamanitrao anao izany. Mpaminany avy eo aminao, dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no hatsangan'i Jehovah Andriamanitrao anao. Izy no henonareo arak'izay rehetra nangatahanao tamin'i Jehovah Andriamanitrao tao Horeba tamin'ny andro nivoriana hoe: oka tsy hiaino feon'i Jehovah Andriamanitra intsony aho, ary aoka tsy hahita izany afo lehibe izany intsony aho, fa andrao maty. Dia ho Jehovah tamiko, tsara ny teny izay nolazainy. Mpaminany no atsangako ho azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko eo am-bava ny teniko, ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ary izay rehetra tsy miaino ny teniko, izay ho lazainy amin'ny anarako, dia izany tsara azy. Fa ny mpaminany izay ilaza teny amin'ny anarako, nefa tsy nasaiko ny lazainy, na izay miteny amin'ny anaran'Andriamanikafa, dia atao maty. Ary raha hoy ianao anankampo, ataontsika ahoana no fahafantatra ny teny izay tsy nolazain'i Jehovah? Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany. Tamin'ny fahasasa inona no lazan'ny mpaminany izany? Koa aza matahotra azy.